Dia amin'ny fifaliana ndray ry havana no ara-panantsika rehetra ary dia manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy. Ndeha hivavaksika. Ry Andriamanitra tomponay io, misaotra anao zahay raha mbola afaka miaona indray ao anatin'izao fotoana izao, satria tia hampianatra anay ianao, hanamboatra anay, hanitsy anay ho amin'ny tsaratsara kokoa. Ho dia mangataka ny fanano masina, hiasa ao am-ponay tsirairay avy, mba haizanay mandray sy mitahiry, haizanay mamantatra ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny lohahevitra izay andeha raha antsika makafaka amin'ity androany ity sy hoentintsika ao anatin'izao fampianarana izao dia ny hoe tandremo ny vera voalohany. Tandremo ny vera voalohany. Andeha hiverenantsika kely ny tantara izay haintsika rehetra raha teo, tantara ny Adamaseva rehefa namorona ny Adamaseva, namorona ny olombelona Andriamanitra, dia nisy zavatra anankiray fotsiny, iray ihany no nitenen'Andriamanitra tamin'ny Adamaseva. Dia izao hitantsika atao amin'ny bokin'ny Genesis zany, Genesis toko 2 eo amin'ny 9:40 sy ny 7:10 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: ary Jehovah Andriamanitra nandindy andralehilahy ka nanao hoe: ny hazo rehetra eo amin'ny sady azonao hihinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hihinanana, fa amin'ny andro izay hihinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Amen. Zay no zavatra izay tokana nampitandreman'Andriamanitra any Adamaseva amin'ny fotoana izay hihinananareo an'io hazo io, ny voan'io hazo io dia ho faty tokoa ianareo. Fa hitantsika inona ny zavatra nisy reo, hitantsika fa tsy natady ny fakapanahy izay noentin'ilay devoly niseho tamin'ny alalan'ny menarana Eva dia nitoy hatrany amin'ny Adama dia nihinana ihany. Ary dia tanteraka tokoa ilay hoe ho faty saraka tafasaraka tamin'Andriamanitra. Ary mbola iainantsika mandraka ankehitriny ny vokatra izany fahafatesana nohon'ny nandikany Adama sy Eva izay nandraran'Andriamanitra azy. Ary soa ihany fa ilay Andriamanitritsika dia Andriamanitra fitiavana, ka na dia teo azy zany tokony ho very mandrakizay ny olombelona rehetra, fa saingy kosa Andriamanitra fitiavana dia tsy nanaiky an'izany izy akory, tsy navelano amin'izao fa izy mihitsy no nitady ny fomba rehetra amitranana indray zany fihavanana izay ravo izany, ka nanolorany an Jesosy Kristy Tompo haitsika izany. Fa toy izao nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Izao ry havana, tandremo ny vera voalohany. Dia ampitovizitsika, ampifandraisitsika amin'izay niaina ny Adamaseva tamin'izany fotoana izany. Rehefa nitenen'Andriamanitra hoe aza mikitika an'io fa amin'ny fotoana hikitihanareo an'io dia ho faty ianareo. Dia izany no tiana mampitaina amintsika indray androany. Tandremo ny vera voalohany. Amin'ny fotoana izay hinananao voalohany ny zava-mahamamo na hikitihanao ny zava-mahadomelona voalohany, dia ho potika ny fiainan'ny olona anankiray izay manao an'izany. Ary hitantsika fa misy fiainan'ny olona be da be tahaka an'izany, efa hatrany amin'ny zafiafiny dia mbola voafatotra azy voageja ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelona ihany koa. Vokatra ilay nataon'ilay olona anankiray taty amin'ny fiandohana taty, dia tahaka ny tantara ny Adamaseva mihitsy ry havana. Eo zany no tenenana amintsika ny hoe tandremo ilay vera voalohany. Eto dia tiana ny manamarika an'izao zavatra izao. Tsy kasihantsika ao anatin'izany ny makasika ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo, na ny divay-pandraisana ny fanasan'ny Tompo. Tsy kasihantsika makasika an'izany izay mety ho zavatra sain'ny dokotera atao amin'ny fitsaboana. Fa eto kosa ny zavatra tiana ho tenenina amin'ny hoe tandremo ny vera voalohany dia ity ilay aitraitra ataon'ny olona, filana ao anatin'ny olona anankiray dia hitady fifaliana, dia hitady fahafinaretana, ary dia mitarika makany mifiakinandony zavatra tahaka an'izany, dia mahatonga ny olona ho andevozo ny zava-mamamo sy ny zava-mahadomelona. Dia izay ny tenenana amintsika ny hoe tandremo ary ny vera voalohany. Aza manandrakandrana, aza taritin'ny namana, aza resiresin'ny olona lahatra. Fa izao ry havana, Andriamanitra tena miteny mihitsy tamin'ny Adamaseva nge, amin'ny fotoana ho faty ianareo, fa ny devoly tonga rehefa avy eo nitendra hoe tsy ho faty izany ianareo. Dia ohatr'izany ihany koa mbola ataon'ny devoly mandraka ankehitriny ary mbola izany ny zavatra misy. Andriamanitra miteny amintsika hoe tandremo ny vera voalohany. Aza miditra amin'io zavatra io,
aza mikitika an'io fa ny devoly koa nefa mikitika ihany ao ambadika ary ny devoly dia miteny ndray hoe tsy maninony zany io ireo namanao any ampianarana ho an'ny tanora indrindraindrindra ny any ampiasana ny amin'ny fiarahamonina ny fianakaviana aza moa eny hatrany ampiangonana aza dia misy mitarika ampiasainy devolony aminy hoe tsy maninony io e mba manala azy kely sy ny sisa ravana izany asany devoly zany a toeritsika hoe tandremana amin'ny vera voalohany tsy mikitika mihitsy fa amin'ny fotoana zay kitianao an'io a dia tafiditra ny fahotana ao anatinao amin'ny alalany zava-mamamy sy ny zava-mahadomelona ary sahirana vo mety ho tafavoaka ny olona anankiray a zay fatorany devolony amin'izany ka eto ravana dia izao hoe mba tsy hidirana ao anatin'ny zavatra hafahafa zay mety ateraky ny fisotroana sy ny fidoroana zava-mamamy sy zava-mahadomelona dia ny tsara indrindra zany dia manaiky ny hoe tsy mikitika mihitsy a tsy manandrakandrana mihitsy a ary tena hoe fadina mihitsy ny vera voalohany a na zay zavatra rehetra mety misarika amin'izany mety ho fahazaran-dratsy izany dia eto ravana no itenenana amintsika fa raha amin'izao fotoana izao ane be da be ny olona zay potika ny fiainany tsy hitantsony zay atao a aiza ny lalakombana soa ihany fa tsy miova ny andriamanitrytsika ka raha amin'izao fotoana izao no misy olona mbola tratrany zany a mbola eo Jesosy Kristy zay nanome toky fa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo dia izay indray ravana no fampianarana foy zay hoentina amintsika amin'ny tian'io ity a tandremo ny vera voalohany fa amin'ny kitianao an'io a dia potehany satana ny fiainanao aleo tsy manandrakandrana aleo tsy mikitikitika ary tsy manaiky ho reseny zay mety ho teny tsara ataony devoly amin'ny alalan'ireo namana fianakaviana mpiara-miasa sy ny sisa ho an'Andriamanitra irery ihany a ny voninahitra amen.